Ya, ny lohahevitrintsika indray moa amin'ity maraina ity zany a, dia araka ny efa fantatsika, mankaiza ny olona rehefa maty. Azoko antoka fa efa napetraka ao kely io fanontaniana io. Tsy haiko na nydinihanao lalina na dinihanao kely fa efa napetraka ao io satria izay fanontaniana izay mihitsy no mampiavaka ny olona amin'ny biby. Ny biby ihany no tsy mametraka an'izany fanontaniana izany. Fa ny olona rehetra dia tsy maintsy manontany ny amin'ny fiziny. Azontsika ilay fizina maizy azy. Maizy azy ny olona dia tsy maintsy mametraka ny fanontaniana io izy hoe iza moa avaiza aroaiza ahoana ny andohako ary ahoana ny afarako. Zay zany a lay fizina zay apetraky ny olona rehetrarehetra. Dia profa afahantsika mahita an'izany hoe mametraka an'izany daholo ny olona dia manana fijery be dia be momba ny fiafaran'ny olona io ny olona rehetra. Satria tsy fantatra zany hoe inona ny any. Zay maty a tsy nisy ny verina. Ary raha misy ary ny verina dia ohatra mampime foana ny zavatra tenen'ny zalahy. Avy eo izy milaza ny tena no Mesia sy inona dia farany samborin'ny polisy dia migatra. Zany zany zavatra mitranga aloha hatreto zany raha ny betsaka indrindra. Dia tsy fantatra mihitsy hoe inona zany ny ao ambadik'io. Dia samy manana ny fijeriny daholo ny olombelona rehetra na kristiana na tsy kristiana izy. Dia reny fijery reny moa dia tonga metraika aty amin'ny kristiana rehefa avy eo. Ka hojerentsika tsirairay reny fijery rehetrarehetra ny olona rehetrarehetra reny zany a, hojerentsika daholo a, dia avy eo ampitahitsika amin'ny voalaza amin'ny baiboly hoe inona ara ny voalaza amin'ny baiboly noho izy. Na ara ny tena marina zay nolazain'ny baiboly aloha no lazaintsika. Dia ny tapany faharoatsika zay vao mijery hoe ahoana daholo amin'izay le fijeryn'ny olona isan-karazany reny, dia ahitsitsika amin'izay arakaraka le fahitantsika tao amin'ny nambaran'ny baiboly teo zany. Ohatra amin'ny zay mety ho fijeryn'ny olona rehetrarehetra zany hoe mankaiza ny olona rehefa maty a, dia ho an'ny materialista. Ho an'ny materialista ny olona le milaza azy ho ate satria mba efa milamina amin'ny fiainana izao, efa manan-karena izy, tsy le ho an'ny isan'andro tsony mamaika azy fa efa iny efa ananana iny a. Dia miteny foana ry zareo hoe tapitra ny fiainana rehefa orinan'io e. Dia ho antsika malagasy koa rehefa androso, raha androso ty firenentsika ty hoe tsika mba avaka mafy ty, dia tsarova fa rehefa androso ty a dia hiala amin'Andriamanitra amin'izay tsika tsisy ilantsika an'Andriamanitra tsoa satria efa mety ny fiainantsika. Dia hozizintsika hoe any am-pasana ny efa rahan'ny olona dia lasa vovoka izy dia vita tsisy tsony ankoatr'izay. Zay zany fijery voalohany anankiray. Ny faharoa indray ho an'ny malagasy manokana dia lasa razana, dia lasa matotoa. Dia le razana misy dika mihitsy satria miakatra niveau le hoe lasa razana. Dia rehefa avy eo ianao lasa zanahary a, dia mety ho lasa Andriamanitra ihany ny farany. Ohatr'izay mihitsy ny razana satria rehefa ny gasy, satria rehefa razana ianao dia afaka mitaha, fa rehefa tsy mitaha ianao dia mifoaza hiady vomanga. Dia misy koa ny fijery hoe miverina zazakely. Zany hoe maty izy eto a dia lasa mifindra makany amin'ny le zaza voateraka any iray ny fanahiny, dia iny mitoy a hojerentsika daholo zany a rehefa avy eo. Dia misy indray miteny hoe makany amin'ny afo fandiovana. Zany koa dia zavatra efa rehantsika mitenitsika na any am-piangonana ary a zany fijery zany. Dia misy koa ny hoe makany amin'ny fiaina tsy hita. Fa misy kristiana koa miteny hoe nanao tsy mankany amin'ny fiaina tsy hita zany tsony, indrindra ny mpino tsy mankany amin'ny fiaina tsy hita zany tsony. Dia hojerentsika daholo ahoana ny fandehany. Dia ny betsaka moa zany dia hoe rehefa maty dia tonga dia any an-danitra daholo e. Any an-danitra any ny fonenako na iza maty na iza maty, efa zay foana ny fanantenana rehetrarehetra rehefa andevina sy miandry faty ny olona rehetrarehetra. Dia hojerentsika dia misy anankiray koa hoe matory. Tonga dia tsy mahatsiaro tena fa dia ao miasonao mandritra 400 taona na 400 taona, mety hoe mandra-pifery Jesosy Kristy na ohatr'izany fa matory miasonao. Dia misy koa ny hoe mitsangana amin'ny maty a,
eo zany tsika ny hoe mitsangana maty hoe afaka 3 andro ve afaka herinandro ve afaka ray volana ve samy mitsangana maty rehefa miveriny Jesosy Kristy hojerentsika ho hitantsika daholo zany rehetrarehetra zany rehefa avy eo ka andao ara-tombotsika kely amin'ny fiandohan'ny olombelona raha sitrapon'ny tompo dia amin'ny février dia resaka momba ny olombelona kokoa tsika ny olombelona sy ny maizy azy ny olombelona satria efa niresaka amin'ny fifarantsika tamin'ity faran'ny taona ity dia amin'ny fiandohan'ny taona indray tsika resaka momba ny olombelona ahoana moa zany olombelona endrika Andriamanitra zany ahoana zany olombelona ve ray tsy mivaky sa mizara 2 sa mizara 3 vatana saina fanahy dia efa voavalinao fanontaniana fa raha sitrapon'ny tompo amin'ny février tsika mamaly an'izany hoe ahoana ny fijerin'ny baiboly ny olombelona dia matetika rehefa hatramin'izay hitanao fa rehefa tena mamaky baiboly dia le hevitra ngeza be mitovy ihany amin'ny gasemain be fa rehefa tena mamaky baiboly dia mahita zavatra hafa ianao le tenen'ny isan'andro reny ohatr'izay foana zay gasemain be natrehanao hatramin'izay raha ohatra ka azonao tsara ny fandehan'le izy ary zay mihitsy ny tanjon'ity tonga antsika tena hoe mamaky baiboly fa tsy le mijery fotsiny dia tonga dia izao zany lesona ara-panatsy ho anao anatin'io ka raha hijery ny fiandohan'ny olombelona tsika dia haitsika tsara amin'ny Genesis 1:9-20 sy 7:20 hoe ary Andriamanitra nanao hoe ndeha sika morona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika ary eoka izy ireo hanapaka amin'ny hazandrano eny amin'ny ranomasina amin'ny vorony manidina ny biby fiopy mbabizay rehetra ary amin'ny biby rehetra izay mandady sy mikisaka amin'ny tany ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny tahaka ny endrika Andriamanitra nahariany azy lahy sy vavy no nahariany azy zay zany namoronan'Andriamanitra ny olona rehefa vita ny olona 9:30 dia zao nalazainy hoe ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony fa indro tsy tsara fotsiny fa tsara indrindra zany dia nisy hariva nisy maraina izay no andro fahenina zavatra noharian'Andriamanitra zany dia zavatra tsara ary le olona noharian'Andriamanitra dia noharino tahaka ny endriny ho hitantsika ho azay amin'ny février raha sitrapon'ny tompo hijery akaikin'le izy tsika dia eto amin'izay tsika hijery lalindalina kokoa ny naharian'Andriamanitra ny olombelona amin'ny Genesis 2:2-7 hoe vovotany namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona ary nofofony fofinaina mahavelona ny vavoriny dia tonga olombelona izy nofofony fofinaina mahavelona ny vavoriny dia tonga olombelona izy zay zany no Andriamanitra mihitsy nanome aina ny olona io le baiboly mahazatra fa ny fanitsiana fahaenina amin'ny dikateny protestanta dia milaza hoe ny vovotany no namolavolan'ny tompo Andriamanitra ny olona ary nitsofa ny fofinaina mahavelona tamin'ny vavoriny dia tonga manana aina ny olona lasa nanana aina ny olombelona satria ho aina io dia avy amin'Andriamanitra fa amin'Andriamanitra io aina io zay mahatonga ny olona velona ka tsy le fahaveloman'ny olona aloha m'intéressé antsika andro fa le fahafatesany fa mila azontsika ihany hoe avaiza ny aina avy any amin'Andriamanitra nofofony fofinaina mahavelona amin'ny vavoriny dia tonga mananaina le olona rehefa avy eo zany hoe rehefa nahary eny Adama sy Eva Andriamanitra dia nahary ny olona ho tsy manatsiny izy innocent ozy izy ny fitenitsika azy tsy manatsiny zany hoe sady tsy mpanota i Adama sy Eva izay noharian'Andriamanitra tsy mpanota no tsy marina ihany koa zay le innocent tsy mpanota izy nefa tsy marina dia vokatr'izay dia olona tena nanana safidy raha nisy olona zany tena nanana safidy teto ambony tany dia Adama sy Eva izy no nanana safidy indrindra ary anehoan'Andriamanitra n'izay safidy zay no nametrahan'Andriamanitra nyty Genesis 2:9-20 sy 7:20 ty hoe mitombo Andriamanitra nandidy andra lehilahy hoe ny azo rehetra eo amin'ny
de tena azonao hinanana tsara, fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy kosa de aza hinanana, fa amin'ny andro zay hinananao avy aminy de ho faty tokoa ianao. Izy zany efa manana safidy hoe manga, paiso, mananasy, letchi, poara, poma, akondro, kiwi, zay tiany hoanina efa azony hoanina. Fa mba hampatsiro ny fiainana de misy anankiray fotsiny tsy azo hoanina. Rehefa tena ataony calculn'io hoe voankazo rehetra eto ambonin'ny tany a, de 1/10 zany raha tena izy no safidy ho an'ny olombelona. Misy an'ity 10 zany hoe tena be de be, de ny ray am'ireo ihany no tsy azony hoanina. Asa raha azontsika zay fa nendrentsika manontany foana, fa naninona ary nasian'Andriamanitra an'io? Andriamanitra kosa raha ngah de tena migafy mihitsy, fa ray fotsiny ege. Fa raha mijery karazana akondro ianao a, efa misy 500 nisan'ny karazana akondro, karazana manga. Zany azo le damaseva nohanina daholo tao amin'ny saha. Afaka safidy zany izy, fa ray ihany tsy azo nohanina. Damaseva nanana an'izany safidy zany. Raha fitintsika zany ny hitantsika hatreto de hoe Damaseva de noharian'Andriamanitra innocent. Inona ny dikany hoe sady tsy marina ny tsy mpanota ozy izy nareo, de azo lazaintsika hoe 0 izy zany. Sady tsy pozitif no tsy negatif, fa isika. Raha ohatra ianao kefa nanaiky n Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjenao, maty ho anao teo amin'ny hazo fijaliana, nitondra ny fahotanao a, de marina ianao, no hamarinina ianao eo anatrehan'Andriamanitra. Pozitif zany. Ary tian'Andriamanitra ho marina tahak'izay Damaseva, zay no nametrahany an'io azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy io, ny tonga azo marina. Saingy indrisy fa nitantsika tao amin'ny tantara, de ny nanany ihany le azo, de lasa mpanoty izy. Lasa mpanoty. Zay zany vao mpanoty Damaseva tamin'ny fotoana zay ny nanany an'ilay azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Hitantsika tamin'le Genesis 2:7 teo ny tenin'Andriamanitra hoe ho faty tokoa ianao. Amin'ny andro zay hinananao azy de ho faty tokoa ianao. De io izy zany fa lasa mpanota, de fantatritsika ny tambon'ny ota, de maty izy. Maty izy. De eto antsiditra lalina amin'ity tsika, fa efa fantatrareo zany, fa karazana telo ny fahafatesana zay niatra tamin'ny Damaseva, vokatra zay tsy fahafatesana nisy teto ambonin'ny tany, izay tsy noharian'Andriamanitra io fahafatesana io. Zavatra tsy tokony nisy io fahafatesana io, fa vokatry ny fahotany Damaseva ny nampisy ny fahafatesana. Fa Andriamanitra nanome aina ny olona, zay zany mila azontsika aloha. Tsy normal ny fahafatesana, tsy nataon'Andriamanitra ho faty ny olona. Zay mahatonga ny hoe marary foana na kristianina tena pino, efa 50 taona ary le maty, de malahelo foantsika. Nefa tokony hoe sady efa voky taona izy ny pino a, tonga de makany amin'ny tompo a, de tokony hoe falifaly anaovana andihizana sy mozika, fa malahelo foantsika satria tsy normal ny fahafatesana, tsy tokony ho faty ny olona. De misy ny fahafatesana ara-panahy, io ny tranga tamin'ny Damaseva voalohany, vao nihinana an'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy izy hoe amin'ny andro zay hinananao azy de ho faty tokoa ianao, de maty izy a. Dika le fahafatesana ara-panahy de hoe tafasaraka amin'Andriamanitra. De hitantsika amin'izay teo natsiaro nitanjaka izy, nandeha sitrika tany anaty azo izy, nandositra an'Andriamanitra izy no le fahotany. De ohatr'izay koa tsika rehetra tamin'ny fotoana betsaka amin'ny fiainantsika, kamo betsika raha vao hoe vavaka iain'ny tenin'Andriamanitra sy ohatr'izany, satria tafasaraka amin'Andriamanitra. Fa ny fahafatesana faharoa zay niatra tamin'ny Damaseva ihany koa de ny ara-batana, fahafatesana ara-batana. De io le nitenenin'Andriamanitra hoe vovoka ianao de hiverina ho ody vovoka indray. De ny olona rehetra hatramin'izay ka hatramin'izao de maty, lasa vovoka avokoa. De ny fahafatesana fahatelo moa zany de maty mandrakizay. Io le antsoina hoe fahafatesana faharoa raha ny tena izy. Fahatelo izy eto satria ara-panahy, ara-batana ary mandrakizay a, de ho hitantsika eo ny fandehan'io rehefa
rehefa ve satria adihevitra hoe raha maty koa zany moa ara-panahy mandrakizay a dia ahoana ny fandehany a matorymesona ve sa ahoana ny dikan'izany. Zay zany nitranga Adama sy Eva zany a dia noarian'Andriamanitra tsy manatsiny tamin'ny voalohany fa rehefa avy eo izy dia nanota. Dia izao no nitranga raha vao nanota izy ny Romanina 5:12. Romanina 5:12 dia hoe noho izany dia tahaka nidiran'ny ota tamin'ny alalan'ny olona iray. Iza le olona iray? I Adama. Tahaka nidiran'ny ota tamin'ny Adama ho amin'izao tontolo izao. Raha vao niditra tamin'ny Adama zany ny ota dia niditra tamin'izao tontolo izao. Ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana ka nahatonga ny olona rehetra ho traritra ny fahafatesana satria samy efa nanota izy rehetra. Dia jereo tsara, samy efa nanota zany hoe le teny eto dia efa passé, efa vita, zavatra efa natao io. Dia izy rehetra nefa ny olombelona rehetra dia samy efa nanota daholo na le voateraka aza. Asa rehefa mivakitsika io andin-tsoratra masina efa mivakitsika io fa tsy azontsika an-tsaina ny dikan'izany hoe vao niditra tamin'ny alalan'ny Adama ozy izy teto amin'izao tontolo izao ny ota dia niditra koa ny fahafatesana dia tratra amin'ny fahafatesana daholo ny olona rehetra satria izy rehetra samy efa nanota fa tsy hoe samy mbola samy hanota fa efa nanota. Dia le fahotana eto a tia nanota ty a tsy le mandainga mangalatra mijangajanga manomon'olona le fa mahazatra antsika fa le fahotana resahana eto dia ilay fisarana amin'Andriamanitra. Tonga dia tafasaraka amin'Andriamanitra daholo ny olombelona rehetra. Zay zany nipetraka. Dia ohatr'izao ny paoziny raha ataontsika sary le izy fa mety sary mety azoko azontsika kokoa. Zay ny tsy nahavitanany polikopy androany satria be dia be sary le izy dia mamadika an'le sary ho mbola soratra sy ninona dia tsy tratra le fotoana e. Fa ntenaina ho tratrantsika eo amin'ny février. I Adama ozy izy a raha vao nanota i Adama dia niditra tamin'izao tontolo izao ny fahotana. Dia rehefa niditra tamin'izao tontolo izao ny fahotana dia inona ny vokany? Dia niditra ny fahafatesana. Dia maty. Lasa maty Adama zany. Fa satria niditra tamin'izao tontolo izao ny fahotana dia iny me mihitatra iny le fahafatesana zay zanaky Adama rehetra, zay nateraka olombelona rehetra, zanaky Adama rehetra dia mihitatra ohatran'iny foana le fahotana, mihitatra ohatran'iny foana le fahotana dia mahazo ny olombelona rehetra. Zay iny mahatonga le hoe samy efa nanota izy rehetra. Dia any zany mila azontsika atao fa ny mandainga mangalatra mijangajanga mamono olona sy ny rehetrarehetra efa vokatry le fahotana reny. Fa tsy reny akory le fahotana. Fahotana ihany ny etsonany reny fa amin'ny teny frantsay izy misy an'le hoe le péché. Fa ny le péché dia vokatry le péché. Ilay fisarahana avy tamin'Andriamanitra izay nahazo ny Adama. I Adama nanao an'io a dia ny olombelona rehetra izay teraka eto amin'izao tontolo izao dia ato daholo ao amin'ny fahotana. Dia zay mahatonga ny olombelona rehetra na iza nandalo teto ambonin'ny tany dia maty daholo. Fa tsisy hoe mbola tavelatra amin'izao izy. Na olona faran'izay mpino ohatrin'inona ry Calvin, ry Augustin, ry Luther, ry Wesley, iza koa ry Paul, ry Abrahama, maty daholo satria zanaky i Adama. Zanaky Adama. Zay zany dia io tao anatin'io fahotana io daholo. Mbola misy tohan'le izy rehefa avy eo fa zay aloha zany ny tena resaka fahafatesana. Re mahatonga antsika mametraka fanontaniana fa maninona ny kristianina ve mbola maty dia maty daholo izy aloha hatreto satria io mbola zanaky Adama, nateraky Adama dia tsy maintsy maty. Dia zay zany mahatonga ny fahafatesana tsy maintsy misy. Noho izany ny olombelona rehetra vao nitorotoronina fotsiny mbola voany ekipo. Le teo moa zany vao torotorona le mbola le tsy hita mihitsiny. Mbola voany ekipo vao vita ny fécondation raha vao teraka dia mpanota avokoa. Zay le izy. Mila azontsika afaka azo tsara tsika amin'izay ny olombelona rehetra dia mpanota avokoa mbola vao nitorotoronina fotsiny. Vao teraka mbola voany ekipo dia efa mpanota.
tsy miankina amin'ny nataony zany mampanota azy fa miankina amin'ny fisarahany amin'Andriamanitra amin'ny mazanaky iadama azy le hitantsika tamin'ny Romanina 5:12 teo. Ny Salamo 1:5 milaza an'izany tsara hoe indro tamin'ny eloka no niterahana ary tamin'ny fahotana no nitorotoronina ny reniko. Zay zany mahatonga ny olona rehetra hoe maty. Tsy mbola nanao ninina tonga dia mpanota. Mbola vao nitorotoronina, mbola voateraka. Dia ohatr'izay koa ny Salamo 7:7 mivily làlana trany am-boka ny ratsy fanahy. Manihatra ny kibo izy ka miteny lainga. Mbola ny kibo dia fa any izy mivily làlana, any izy dia fa mania. Ary ohatr'izay daholo ny olombelona rehetrarehetra. Dia izay mahatonga ny olona rehetra hoe voateraka tsika zany dia miazakazaka mankany amin'ny fahafatesana tsika io. Asa raha azonao. Miazakazaka mankany amin'ny fahafatesana tsika io. Ny fomba fiasantsika androany ny antsoina hoe méthodologie dia androany tsika ny ampiatra n'le antsoina hoe principe biblique. Andin-tsoratra masina ohatr'izao tsika zay tena maneho mazava n'ilay principe biblique hoe voateraka ny olona, voampanota ny olona dia zay dia maneho andin-tsoratra masina ohatr'ireny maromaro tsika fa any amin'ny tapany faharoa tsika vao hijery andinina tsoratra masina anankitelo na efatra eo le efa niresahana taminareo efa zay nahita tany amin'ny Facebook hoe ny Lioka 5:12 zany anisan'ny hoe hodiniantsika, ny Efesiana 4:4-9, ny Petera 1:3-7, Petera 1:4-4 dia zay zany antsika vao manao exégèse, antsika vao mandalina fa ny akapobeany dia tonga dia mametraka principe biblique fotsiny tsika no tena betsaka ataontsika amin'ity. Ezahako atao sary foana le izy dia ho azontsika ny mora voaraintsika ny fandehan'ny fiainantsika olombelona. Mizara roa ohatr'izao eto amin'ity tany ity zany somary misy marron ty maintimainty ty dia ity fotsifotsy tsara le ambony. Ity le maintimainty ambany ity no antsoina hoe fahafatesana na fahotana na maizina. Ka ity nefany reto kazy anankiroa reto nefa ny fiainana. Zany hoe voateraka ianao dia tafiditra ao anatin'ireo kazy ireo. Ianao velona zany io. Fa vao velona ianao zany dia tonga dia ao amin'ny fahafatesana. Vao velona ianao, voateraka ianao dia fa mpanota. Na voateraka ianao dia ao anatin'ny aizina. Za tamin'ny 12 taona ro niteraka. Tsy izay le tiantsika lazaina fa le aizina ara-panahy n'izao tontolo izao. Ao dia ohatr'izao ny fandehany zany raha izay. Izy zao nisy teraka. Dia iny koa misy anankiray teraka. Dia ato daholo izay teraka rehetra tonga dia ato daholo izy niteraka. Tsisy aty mihitsy, ato daholo iny misy teraka, iny misy teraka, iny misy teraka, iny misy teraka, iny misy teraka. Izay teraka rehetra dia ao daholo. Tsisy fanavahana mihitsy. Reny, izay teraka, reny, iny. Izay teraka rehetra na izy izy eto ambonin'ny tany dia tonga dia mpanota. Zay le niresantsika teo, lazain'ny ten'Andriamanitra teo tonga dia ao anatin'ny fahafatesana ara-panahy, tafasaraka amin'Andriamanitra, tonga dia ao anatin'ny aizina. Iry ambony ry kosa no antsoina hoe fiainana, masina, mazava. Zay zany ty ambony ity, any ny fiainana, any ny masina, any ny mazava. Na ny atao hoe fiainana mandrakizay, na ny atsotsika hoe famonjena. Any zany tsy voavonjy no mandeha makany. Dia eo anelanelany eo misy aniny afaka miakatra any. Izay teraka rehetra zany ato daholo ny olona niteraka. Tsy misy olona teraka innocent intsony. Raha mbola zanaka Adama sy Eva ihany no innocent. Fa ny olona rehetra voateraka tonga dia negatif daholo, tonga dia mpanota avokoa. Saingy manana fahafahana miala ato mifindra makany amin'ny fiainana izy. Mbola manamafy an'le lazaiko teto izay teraka ato daholo ny Efesiana 2:1-2. Izao mihitsy le izy ary any amin'ny baibolinareo any ataon'ny soramandry le hoe ianareo dia efa novelomina. Fa tsisy an'izay efa novelomina izay ao amin'ny teniny sorata amin'ny Paoly. Fa ny voalaza amin'ny Paoly dia hoe ianareo dia maty
olona velona ny resahany eto fa tsy matotoa. Ianareo izy de maty noho ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo. Izay niainanareo fahiny araka fomban'izao tontolo zao, araka mipanapaka fanjakana eny amin'ny rivotra, de ny fanahy zay miasa ankehitriny ao anatin'ny tsy mpakatoa ao. Zay ny mahatonga le hoe ny olona rehetra na ireto mpiny tany Efesosy zay nanoratan'ny Paoly reto ary zany de tao koa izy. De eo ambany hoe toy izany koa nitondrantsika rehetra tena fahiny, na i Paoly koa ara zany de tao koa izy tamin'izy voateraka, tao daholy, maty avy hatrany. Ny Timoty voalohany toko 5:5-9 de mbola milaza koa hoe fa izay vehivavy manara-po amin'ny fafinaretana de maty fahavelona. Zay. Tanareo, misy olona zany velona fa maty. Walking dead. Daholo mandehandeha eny enaniny. Maty fahavelona. Aty aloha aty misy aty akaiko aty de tsy manaikitra. De rehefa miainga amin'izay fahafatesana zay zany a, de ny Jaona toko 1:12 sy 13 amin'izay a, le làlana ahafahana miakatra aty. Haitsika tsara iny a, fa iverenantsika ny resaka. Jaona toko 1:12 sy 13 a, hoe fa izay rehetra nandray azy de nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Le ato zany de izay le maninona zay mininy anarany. De ireo zay tsy nateraky ny ra na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona, satria raha vao nateraky ny ra ianao a, de ozy zay mitovy amin'ny raha ny dadanay pastera, tsy ino mitondra azy fa raha ny Adamo. De mpanota foana ianao. Vao nateraky ny sitrapon'ny olona nofo ianao, hoe ohatran'ny mahafinaritra izavandao kitsika roy teraka, mpanota ianao. Afany amin'ny Adamo na kristianina be areo anankiroa reo. Raha vao nateraka ny sitrapon'ny olona ianao, de mpanota ianao zay, afany amin'ny Adamo. Fa mila ateraka Andriamanitra ianao zay vao makato. Mila ateraka Andriamanitra ianao zay vao makato. De nandeha zany ny fitoriana amin'ny filazantsara. Tahaka ny atao androany a, de nisy converti iny izy fa converti, de iny koa anankiray a nino an Jesosy, de niakatra anakany izy. Izy miaraka eo daholo ny olona rehetra, fa le toerany ara-panahy io no niova, lasa ry amin'ny mazava izy, lasa ry amin'ny fiainana izy, lasa ry amin'ny masina izy, lasa ry amin'ny mazava izy, satria nateraka Andriamanitra. Nateraka Andriamanitra. De mbola nitory ndray, de iny koa mbola nisy anankiray converti. Soa ihany fa mbola nanao appel fa raha zany tavela teo iny. De zay le fandehany Jaona toko 5:5-20 a, de manazava an'izay sary nitondrantsika azy zay. Hoe tsika amin'ny endrika sary foana izy eto, mba tsy ilazako hoe endrika paoma foana nitondrantsika azy a, amin'izay moramora azy kokoa gaman'ny fandehala izy. Ny Jaona toko 5:5-20 de milaza hoe lazaiko aminareo marina de marina tokoa, izay mandre ny teniko. De reo tsara fa mitovy le teo a. Zay rehetra nandray azy le azo niraisiny io nge tsy Jesosy Kristy ny resahany eo, fa ny teny tamin'ny voalohany teny ary teny de tao amin'Andriamanitra ary teny de Andriamanitra. Ary zay rehetra nandray an'io teny io de nomeny hery tonga zanak'Andriamanitra, zany hoe tsy maintsy mandray teny aloha, zay kosa aloha, tsy maintsy mandray tenin'Andriamanitra aloha. De zay no lazainy eto hoe zay mandre ny teniko ka mino, de eo zay rehetra nandray azy de nomeny hery tonga zanak'Andriamanitra, de zay mino ny anarany, mandre de mino. Mino zay naniraka ny manana fiainana mandrakizay, ka tsy ho tsaraina fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho any amin'ny fiainana. Zay de iny zany zao misy anankiray nandre ny teny a, de niala tao fahafatesana izy de mifindra nakany amin'ny fiainana. Ohatr'izay rehefa mino ny olona. I olona io akaikiny eo ihany a, mety ny tsy nitsangana io a, fa teo ihany, fa niala tamin'ny fahafatesana, nifindra nakany amin'ny fiainana, fa samy olona velona ihany io. De iny koa mbola nisy, tsy hitako izy teo, iny nisy. Iny koa nisy lino anankiray. De iny koa nisy anankiray mbola nino.
Ny petera voalohany toko faharoa andininy fahasivy koa mbola miresaka ohatr'izany ihany. Petera voalohany toko faharoa andininy fahasivy. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho amin'ny tenany. Mba ilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina. What? Ho amin'ny fahazavany mahagaga. Dia iny nisy niala tamin'ny maizina ho any amin'ny fahazavan'Andriamanitra mahagaga. Zay mino an' Jesosy Kristy zany a, dia miala amin'ny fahafatesana io makany amin'ny fiainana, miala amin'ny maizina makany amin'ny mazava, ary miala amin'ny fahotana makany amin'ny fahamasinana. Zay ny fitrangan'ilay izy. Dia iny koa mbola misy anankiray ohatra mibebaka. Koritiana voalohany toko fahadimy andininy fahafito ambin'ny folo, fatatsika daholo hatreto aloha dia efa mbola haitsika amin'ny akapobeany izy rehefa mpanaraka fampianarana sy toriteny kristianina ianao e. Koritiana faharoa toko fahadimy andininy fahafito ambin'ny folo hoe ko raha misy olona aiza ozy izy ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Zay mahatonga hoe tsy maintsy lasa olom-baovao tsika satria tsy maintsy mifindrato rehefa ao amin'ny Kristy. Efa lasa ny zavatra taloha, efa tsy atotsony, fa indro efa tonga vaovao reo. Tsy atotsofa efa tonga vaovao reo. Satria lasa inona le olona ao amin'ny Kristy. Io olona io miaina eto ambonin'ny tany. Io olona io mety mbola marary, mety mbola manota, mety be problema. Fa io olona io rehefa mino an' Jesosy Kristy dia lasa olom-baovao satria izy izy ao amin'ny Kristy. Ity sehatra ambony ity zany a, dia antsointsika hoe ao amin'ny Kristy satria ireo olona ireo dia mino ny Kristy. Ilayntsika izay rehefa avy eo fa tadidio. Ilayntsika izay rehefa avy eo.